Miarabantsika rehetra somary manao kely an'ity vidéo ty mampandinika fiarahamonina sy mpanabe, mpampianatra na miara-panahy, mpampianatra ihany koa anivon'ny vahoaka zany eo anivon'ny fitariana ny atoko politika, mpitondra fivavahana ihany koa aho, mpanabe ny olona miara-panahy ary mpitsabo nentim-paharazana, mpandala ny fomban-drazana malagasy na ny tradit praticien Madagasikara, hébreu ancien. Mampalahelo ny vaovao ny zavatra nitranga fitsaram-bahoaka eto Madagasikara ty moa zany no tena nioko hevitra eto androany. De tena mampalahelo ilay zava-misy tany Sanivotry Vakinakaratra iny, amin'ny mahazanaka ny Vakinakaratra azy, zanaka Tsirabe, zanaka Vakinakaratra aho. De tena mba manao zao faneho hevitrako zao naovinao aho araka ny faneho hevitra hatramin'izay de tena tsy ekena ary tsy mety eto Madagasikara mihitsy izany fitsaram-bahoaka izany. Mamodoza ary mamoehitra ny zavatra nisy tamin'ny herinandro ty indry zany ny amin'iny Tsarahonenana Sanivotry Atsimo Tsirabe Vakinakaratra iny zany zay tandrazako moa zany zany Tsirabe Vakinakaratra zany dia tiako mba maneho an'izay hevitra zay hoe naovinana ary malagasy de tena manimba ny fiarahamonina antsika zao be da be ny longolongo sy ny zavatra efa tsy manjary amin'iny famon'olona feno abibiana tamin'ny fandorana olona velona ireny. Tena miteny antsika rehetra hoe ny fitsarana no alao anao ny asany. Mety tsy mahafapo antsika ny valiteny na hoe ny didy avoaka ny fitsarana satria ny antony isika vahoaka dia tsy mpitsara. Tsika vahoaka la tsy nianatra zany fitsarana zany, tsika vahoaka de mety hoe zavatra hafa ny anarantsika, mety mianatra mamboly ianao na mianatra manasa lamba, mety mianatra mitona kitay na mitonjezika amin'ny zavatra ny anaranao, fa ny fitsarana de manana doktorat amin'ny resaka fitsarana, mandinika dossier an'olona anankiray alohan'ny hanamelokana olona. Ny fitsarana de miara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana, ny enquêteur toy ny gendarmerie sy ny polisy nasionaly zany sy ny gendarmerie nasionaly manao ny enquête, manao ny fanadihadiana, de izy mitondra ny zay valin'ny fanadihadiana zay ho eo amin'ny procureur na ny tonia ny mpapan'olalàna ny ivon'ny fitsarana. De ny mpapan'olalàna ny efa nianatra momba zany fitsarana zany hoe zao ty maka ny preuve rehetra rehetra ary profo ny raisiny ena fitsarana fa tsy noalaoala tabataba ohatrany ataonareo ataontsika tanatin'ity Facebook ity, manameloka olona mitsisy dikany isika tanaty Facebook ato satria isika de olona tsy nianatra momba ny fitsarana. De manimba ny fiarahamonina malagasy ary tena mahotafady ny tany ty raha latsaka amin'ny tsisy dikany, raha latsaka fahatany olona tondromolotra de mahafaty olona ity eto Madagasikara ity. Amiko de milohako daholy zay namono olona namono an'le vehivavy zay nafatataka ny kibony. Io moa ny fanambarana nataon'ny procureur de la république ny fitsarana Atsirabe miaraka amin'ny mpitandro filaminana de hoe tsao nandeha naromotra olona le hoe nisy zaza tao kibo de niloarana de nisorona voamasina sy sisy hoe zavatra nahagraviena fa rehefa tena dinihana de ohatrany hoe vengeance personnelle, vengeance anivona fiarahamonina, likiliky mpiarahamonina no tena natonga ny tondromolotra na may endreny olona telona reny fa efa manao fanadihadiana moa ny fitsarana zany io fa ny vaovao hitantsika omaly reny de efa nanao ny avoué ny ny mpampan'olalàna na ny procureur de la république sy ny gendarmerie zay sy ny polisy manao ny enquête ho an'io raha tany fitsaram-bahoaka tany Sanivotry Atsimo Vakinakaratra io de tena hitasita zany zao raha ny fanambarahan'ny procureur de la république fa be da be ny information diso heny vahoaka nefa ny vahoaka fa tezitra de efa namono olona. De raha namono olona reny olona reny de ny vonoana anareo zay namono an'ilo olona koa de tokony na nareo vonoana dorana veloatra iny koa na nareo tonga de tsy efakadra mandrapafatra namono olona anankitelo nareo. Tareo le hoetiketrim-po fahatany de manaonao foana de lasa miteraka problème raha ny lalàna ka teny tsara marina ny fitsarana Atsirabe de tsy migadra Atsirabe reny olona namono hatramin'ny namatotra ny tanan'izy telona hatramin'ny anisy ino teo carburant iny na tsy haiko na pétrole na gasoil de le raha matoa vehivavy nanipy afo mpamono olona nareo kelikely soakabary mpamono olona koa zay namono an'le vehivavy lazaina fa tataka kibo ny tontolony io tany ambolohany rehefa aveo ndray de lasa andreo hoe nisy namono ino ny mbola manao ny enquête ny enquêteur fa nany namono an'le vehivavy na maty sy nareo namono an'reto olona zay tsy vita enquête sady tsy anjaratsika vahoaka mihitsy ny mitsara na manao sazy misy olona namonga nangalatra gisy de tonga de vononao le olona izy milaza aminao fa fahafatesana no ny tambony fangalarana gisy
na ohatra hoe misy olona rafilan'olona ridy ny fa melaka tamaina de tsy amelako raha tsy migadra manam-pahafaty ala fa namelaka tamaina ahy nefa zambo nitifitra zambo naka ny vadiny lahy de rehefa mamoaka didy am'zay ny fitsarana drevana sursiny azon'le olona na hoe mety voasazy izy mety heritrona trano maizina ohatra miaraka amy lamandy de tsy mahafaponao izy de lazay fa ny fitsarana tsy mitsara marina de lasa mora fitsaram-bahoaka isika fitsarana zany mahalala ny didy sy ny sazy ho an'ny olona anankiray izy manao erreur ary tsy voatery mety fanaraka amy sitraponao fa afaka manao fitsarana ambony anao mampiakatra fitsarana ambony rehefa tsy afapo amy didy avoaka ny tribunal première instance izany fa zay zany mahatonga tsika zany lasa mametsiny foana ny enquêteur mametsiny foana ny fitsarana rehefa tsy mahafapo araka ny neritreretika hoe ataovy maty misy ataovy gadra ary ataovy any atsefa ataovy an'zao ataovy an'zao le olona ary fa nangalatra vomanga olona nangalatra vomanga ve de gadra any atsefa fa le olona mpamon'olona reo ary mpamon'olona hitamaso reny no migadra tsefa reny hoe criminel dangereux zany reny de itsika tezitra avy hatrany iza keny miteny amitsika vaoaka fa rehefa tezitra anao de mahazo bonao zay tiana atao iza miteny amitsika vaoaka fa rehefa tezitezitra avy anao na mana helpinainana de olona mahavita trano ery olona manana omby dimena de lazeona fa nangalatra taolapaty lazeona fa namono lazeona fa pakara pakafo endrika aniena mifotaka rehetra de elona satria manamana aneo amy tanàna izy igny mato manana mesaky zy olona manamana karena de elona de tsoka sifle nde ambany fo de tonga de fitsaram-bahoaka iny de maty zy olona rehetrarehetra helpinainana eo amy fiarahamonina sifle de mahafaty olona zay le fitsaram-bahoaka zay de revony zava-doza nataonareo tao asany votry io zanaka tsirabe zanaka vakinakaratra ary olobe ao tsirabe ary olobe vakinakaratra fatatsy tsara zany tanàna sany votry atsimo zany sany votry zany satria tsara honenan'iny satria efa nanao député tao tamin'ny 2018 de efa nanao ny fampelezan-kevitrako tany fa somary maditraditra olona tokoa ny antsinany iny maditra olona sifle nde mpandeha avy any de miala avy any ny olona trohan'ny olona vato ny tomobilinao doran'ny olona ny moto anao nefa sifle nde mpandeha misy mitsoka sifle tapoka fotsiny any zao iny e de fa raikitra ny torabatry ny fitsaram-bahoaka za zavatra zany de atao hoe fanjakany baro zavatra tsy mety eto Madagasikara fitsaram-bahoaka zao ara zao maty izy telolahy efa nisy maty teo aloha zany le atao hoe ny vonono nisy namono de aveo amizay maty izy telolahy rehefa maty ary izy telolahy mivoaka ary ny fanambarany procureur de la république tsirabe sy mpitandro filaminana fa zany ny lazay ny fianakaviany io vehivavy maty voalohany io fa ny siriny io le vehivavy de tsy mitondra voka ilay vehivavy ny vadiny mihitsy mitena manao fanabeazane zany aza hony ilay vadiny de tena matina ninona zany io vehivavy io nisy namono iza ny tena namono azy tsy ny vahoaka ny tondrotondromolotra vahoaka io de zava-doza eto Madagasikara io tsy navela ve ny polisy nanao ny ankety tsy navela ve ny gendarme no nanao ny ankety tsy navela ve noentina ny fitsarana le olona iny de ny fitsarana mahalala an'io hoe izy zao no nanao an'ity na iza nanao an'ity tena niombo marina ve namono rehefa le olona amin'io fa nidoranareo fa maty le olona olona reny manana vady aman-janaka manana akonana manana ny fiarahamonina manana edidy amanahitra manana ny zanany mbola madiniky reny velomina nefa de ny vonona de zany zany fanaovantsika eto hoe ifanototondry am'zay zany tsika fa tsy ilaina ntsony ny gendarme tsy ilaina ntsony ny polisy tsy ilaina ntsony ny fitsarana fa tsika voaka ny fampitsarasara eto ifamono zany tsika de hoaiza no aviny ty firenena malala tsika ty hoaiza no aviny zany firenena malagasy zay andeha hihoatra hony andeha hitroatra mba hitovy amy firenen-kafa mande hivoatra nefa ny toetsaitsika raha toetsaina vetaveta be mamono olo fahatany iny raha lasaka tao atsarahonena sany votry iny zao de fa mameloka ny tany io mety hisy tondradrano amely io misy hoavy ny avandra mamely loza isan-karazany sy ny sisa satria voaozany le tanàna fa namono olona namono olo fatany sady namono an'le vehivavy namono mbola namono olona pahabe maso koa le telo lany dorana olona efatra zany zao ny maty tao ary maty tsy lera maty amy von'olona maty amy zavatra matsiravina hoaiza no aviny ty fireneny ty raha ohatra anao an'izany dao ny faritra retraretra mbola bida be ny menasa ataon'ireo sasany ary raha vao miteny ohatra hoe manao fanio-kevitra ny mpanehevitra rehetrarehetra ny mpandinika fiarahamonina ohatranay de manaovanareo menasy tonga avaty aminay ty koa fa tonga de ataonay an'izao vanga Madagasikara ty n'olo tokana fiarahamonina atsika eto Madagasikara ve menasy de moro ohatrany moa fantatra hoe fa nareo manao menasy anaty Facebook iny ka azone tonga de torina azone tonga de samborona koa nareo satria menasy de moro zany mampigadra zany de fa migadra am'zany de ny fitsarana ndreny lazay fa nikaramaina izy videniza vola taiza mahitahita taiza ndreny niza de niza ndreny makaiza ny aiza fandikan-dalàna dia ahitana sazy daholo rehefa tonga ny ananivony fitsarana de ny fitsarana foana noetsika tsiny ohatra hoe mamoaka didy ny fitsarana gadra mandra-pahafaty zao raha ny fahitako aza olona juriste mpahilalana tsara gadra mandra-pahafaty ireo namono olona hita maso tena namono olona pahabe maso vono sy ratra ninina natao vono olona matsiravina iny fandoran'olona anaky telo tany Tsarahonena sany votry vakinakaratra iny ny tamy terinandro ty teo iny gadra mandra-pahafaty iny zao ary tsy migadra ny fonjana tsirabe fa tia tsy efaty Antananarivo no migadra ny olona zena matotra ny tanany ny olona nandraraka lasasy de iny vehivavy nanipy ny hafa namonon'olona direkta ianareo reny zany to von'olona vono ninina
sy ratra natao a vononinina vonon'olona feno abibiana gadra manam-pahafa perpétuité tsy efa gadra azo am'ireny rano tena hitsara marina ny fitsarana satria namon'olona hita maso hitapoky tapireneny na nanao ratsy ny olona reny na tsy nanao ratsy ny olona reny tsy manana fahefana itsika vahoaka amon'olona fa misambotra an'ireny de mitondra reny nivony mitandro filaminana de mitandro filaminana manao ny ankety de mitandro filaminana koa tsy manana fahefana amono an'ireny fa hoentina fitsarana de fitsarana manao sazy sy sahaza an'le olona araka ny sazy natao fa tsy hoe nangalatra ganagana le olona de tonga de tombona lefina de maty de eritreitra tsy gadry ianao namono ny olo ina de nangalatra ganagana izy nangalatra oveany tanimbary de mivelesina amin'ny angady de maty le olona mba mianara lalàna mianara fenana atsika eto Madagasikara fa tena ho simba ny fiarahamonina eto ary tena mampitahotra am'izao fotoana zao ny fiarahamonina eto Madagasikara na ny mivoaky ny trano azy ohatra ny tena mampitahotra misy devoly eto Madagasikara tady vadika vampira araky ny faminaniko tamin'ny 2013 eto Madagasikara ka efa monomono fantatradra ifampitsitritra ny fantatradra fiarahamonina matsiravina eto Madagasikara manahirana ny mena eto Madagasikara aprehany reny violence sy ninona nataony tany am zany mpitandra filaminana teo reny zandary misy ny tany tsika vahoaka re ty mbola vao mainka manondrana kokoa de inona ndray zany koa zany izy ndreny manondrana amin'ny manaraka tsy metsika hiasa tsony zany fitsarana fa tsika vahoaka ifampisaratsara eto fatolona mikararany eto satria le olona anak'iray mivononao iny fianakaviany ko tehitra de amaly anao koa de efa monomono am'izay tsika ho sahirana eto am'izay tsika zany mamonoky anao ko mamono olo anao ko tsy vonoana ianao zao nandoro olona tokony dorana velona koa zany ianao io satria le olona zany nazina fa nanao ratsy de nyvalianao ratsy de miara ratsy ianao zany de miaraka mitovy ny sazonareo zany nke zavatra tsy takatry nareo oeti-pofozina fahatany manaonao foanareto de rehefa le fiarahamonina malagasy am'zao a lasa mivarina akady zay misy le marina misy zay hoe tena be da be ny olona ratsy taizy eto Madagasikara de manaonao foana ny olona efa ratsy taizy olona manasa lamby iny anao de olona miasa ira tanimbary de maheno fotsiny misy zao ny anisy nandronany e de miazakazaka anao makany mitondratsim-bila mitondratsim-be mitondra famaky de mikiapa de mamono de mandaraka lasafy de mandoro olona nefa tsy fantatro akory le zavatra izy hoe tena ny enquêteur ny mahay an'le hoe inona ny zavanisy de naninona io olona io de nakaizy de izy avy ny complice de izy ny naninona de neza nakaizy fianakaviany aza ny tena siriny io io manaraka an'izay ny vadiny zao no miteny hoe tsy mitondra voky io ianao zao milaza fa nahita zazany loara natao kipony to zavatra tena mody mamoetra be ny mody natao de romotra le olona manafotona tena manafotona zany hoe vehivavy be voka ny loarana ny kibony a tena sorona ny masony zaza tena nazara ve tsy romotra am'zany fa vantanina tena mipetraka tena zay tokoa ve atao lazara marina ny procureur de la république atsirabe sy zanary manao enquête fa tsy marina le hoe nisy zavatra atao kibo tsy marina zany hoe nisy zavatra nisy any tokisana lefa fotsiny hony a de narombotra olona de zay natonga amin'ny fitsarana miteny hoe mety vazance personnel nandorana reny olona tela reny mety reny tela reny somary tsy revirevy ny olona ao tanàna na reny olona tela reny somary mampiahiahy ny olona koa tanàna de tsy fileny ampandeha de maty may le olona maty le olona mananjanaka reny olona reny manambady iny reny manana didy am'ray aman-dreny sy fiarahamonina reny hoe maty fahatany de hoahona koa ny lozazo ny tanàna io amty mamonomono olo fahatany rehefa tonga ny loza avy eny avandra ny cyclone na ny tondradrano na misy maty tsy naretina ripaka amin'ny mianakavy ny loza avy eny an-tany sy ny loza miasy ny tany noho ny zavatra ny raha latsaka izay alatsaka tsy amin'ny tsirarina zay ny tena hoe namonona n'le vehivavy ka ny vonon'olo izy le hoe tataka kibo na ianareo namonona le telo laza voentikendrika fa namono an'le samy namono samy ratsy reo de any fitsarana sy ny fitandro filaminana nanao anao an'le asany fa tsy tsika no romotra fahatany manimba zavatra manimba fiarahamonina malagasy manimba ny hasiny tanytsika ahatra foana ty firenety ary vozona foana firenena raha mamonomono fahatany mandatsadasatra olo fahatany ohatran'io tsika hoe fa hoe ratsy nataoniko de alao ny fitsarana sy mitandro filaminana nanao ny asany a hany mesazy a azy rehefa vita ankety tsara hoe tena ianao marina ve nanao izy fa raha ohatra anao manohitra nytika manao commentaire adaladala tanatin'ity video alefako ty anao za grametra koina rivolala de tena miteny aminao ary mivavaka ao anao engane raha ohatra anao manohitra an'izany ilaina fitsaram-bahoaka koina fa anao aza be resaka fa ilaina fa le olona nge nanao ratsy de engane mba tena ianao miteny io manao amin'ny commentaire manohatra fahatany a olona tsisy faindrena fa manohatra fahatany brutal manompo aza nataonao atanatin'ity paziko mihaja be sy masina be ty fa nio kevitra mazava tsara zany ary fananarana fanabeazana amin'ny mampanabe a mampampianatra amin'ny mampitaizaram-panahy a ary eo mpanao politika ary eo anatin'ny mpanarany fombadrazana malagasy a faindrena mamalagasy akio gasigasy zay mahebreo atsika hebreo ahy makohainina grametra kohainina rivolalaky tiktak de Madagasikara no itenenako eto zao de anao manao commentaire adaladala io ilaina fitsaram-bahoaka sasiny de engany mba hainao sy ny fianakavianao no ho avy ny fotoany hitsarany vahoaka anao de hitanao tsara zany hoe anao olona vokasy jarely amy sisiny ireny misy sifle tonga tapoka avy any de nisy miteny hoe mpangalatromby de tonga de anao de maty eo nefa anao amin'ny olona tsy mangalatromby akory fa anao amin'ny olona mpamboly vomangy eny anany iny sady mpivarotra
izy teo varotra paraky gasy iry amy sisiny iry no tonga de samborony olona tapoka de dorony iry vonitsena ry fa lazaina fa nanolana lazaina fa tapahany olona tapoka ny firenena satria lazaina fa nanolana satria nefa anao tsy nanao an'izy akory fa tondrombolitra anao halan'ny olona tanàna zay mahatonga ana amy teny hoe sify lendrem-pandeha de mahafaty anao io amin'ny olona efa forozona romotra am'izao fotoana zao amy fiainana efa manahirany ty ny olona koa fa lasa tsy matokony fitarana tsy matokony mpitandro filaminana fa aoka tsika tokony fitarana aoka tsika tokony mpitandro filaminana isika ve ny fampitsara tsika ny fampitsara eto zava-dozy tena roanda eto ny farany ary famono eto tsika samy gasy za zao de efa nao misy nanao an'le publication vonitrangy ny zavatra iny ramina afaka maly de efa nisanao commentaire anatin'ny publication ako hoe akory ko ina de mbola ho azonay ala fa tonga avaty aminay ala ramose Madagasikara nga anao ary mitenao fa io message nalefanao anatin'ny commentaire koa de efa any ampitandro filaminana io de efa hotoriko ianao io natria manao menace de moro a ianao hoe tapahako ny tendany vonoky ala raha tonga ty vonoky la raha ohatran'izao io zao de efa menace de moro io de efa mahavoasazy mampigadra anao satria tsy mahazo tsy maintsy hitory anao karaha ninona mahazo azy navinao de efa samboronay ianao any amy cybercriminalité no nitadiavanay io comptenao manao menace de moro ah io zany ve de tsy fantatro hoe tsy azo atao no manao menace de moro fa za aloha mivavaka ao anao hoe nareo zay manotra de ozy nareo tsara ny fitaram-bahoaka de eka nemba anareo vavaka nataoko am'izany fa tsy manao menace eka nemba anareo no tratra azy de hitanareo tsara lizy ianao mandalo zay le ianao mandalo ao misy infraction misy de ohatrany hoe anao nanao an'izy ohatr'zany tobile nandalo taria misy teo tany Ambalavao niny tany amle tany any somary votra tobile ny ONG le manao asaso reny 4 maintimainty de mandalo le tobile mizanak'olona tsy hita tao an-tanàna fa nenjehany olona am'zay le 4 mainty be tsy 4 mainty zany no mpangalatra olona kono araka ny filozofian'ny zareo any nenjehana le 4 mainty be tratrany le olona le 4 mainty be ny sakanana manam-patonga zandaro fitondra filamina le 4 rehefa maily olona ao anaty vakapatsy be fa tena zava-doza refa saka maty aby de olona piasa-panjakana de tahaka zany to tany kongo iny piasan'ny fanjakana piasan'ny fahasalamana maty tao alohan'ny hiditra ny kongo mitondra moto satria misy zaza mioraka tapoka hoe mpangalatra olo satria moto atahoran'olona de avy ny olona avy any fofoko miaraka amin'ny aty be de vakapatsy be de maty teo le piasan'ny fahasalamana anankiroa voviny iny voangana kely vo c'était firy volana lasa zay le tany kongo iny de zany ve nititsika ianenety Madagasikara de teny zay koa de tsatsisy ho any aminareo tsony ny olo-mpanjakana sy olana asaso satria ianareo raha olona tsy malala fiarahamonina olona mialatsiny any fomba fiteny hoe olona tia mamonomono olo fahatany misy devoly eto Madagasikara simba ny fiarahamonina eto Madagasikara mila manova atsika raha te iova ry malagasy tena mialatsiny fa tena masika ny teny androany fa mifanoko hevitrako manaraka tsy masika tsony fa androany aloha tena marary ny saiko tena marary ny foko marary ny lohako mieritreritra nyty teopo teom-panatsika eto Madagasikara ty zay fa de makasitraka atsika rehetra fa dia trafika anao me mahery zay ambava omana pomeritra antso ho an'ny fitsarana Tsirabe azamenatra mamoaka didy amin'io fitsaram-bahoaka tany Tsarahonena sany votry vakina karatra io amazanaka vakina karatra zanaka Tsirabe ahy manao député teo tamy taona 2018 zanaka vakina karatra mitsy zanaka Tsirabe aho teny zao grametra koe lalaka tiktak do Madagasikara tena mba makataka ny fitsarana ao Tsirabe azy amenatra moka didy tena didy criminel didy avoakanareo andreo mpamono olona zay namatotra ny tanany ze olona nidaroka nanipiafy nandaraka lasasansy de namono olona re olona reo am'izay fotoan'zay tsy sahanao no itsony fa raha vo io ataonareo fitsarana vita mora de hanao re daholo ny fatra rehetra eto Madagasikara de simba am'izay ny fiarahamonina malagasy na nareo mpitandro filaminana azy vonoan'ny olona dreo va efa saika nidoran'ny olona ny biraon'ny gendarme atao amin'io Tsarahonenan'io efa saika nidoran'ny olona ny birao anareo gendarme asika ataon'ny olona fitsarambaka koa nareo gendarme anary ny vahoaka zay mpanabe manoron'ny olona amin'ny fanabeazana sy ny fampafantarana ny lalàna satria mahay lalàna tsara ary mampianatra ny olona mifahendrena sy ny fahaizamena mampianatra ny olona miara-panasy mitaiza ny olona ary mivavaka ho an'ny firenena azo tena fady ny firenena azamenatra mamoaka didy tena izy nareo fitsarana ana Tsirabe fa tena manona ary miaraka aminareo zahay ho ana Tsirabe amin'ny zavatra mamoa fady mamoetra zava-doza fitsaram-bahoaka tany Tsarahonenana sany votry fandorona olona anankitelo sy ny famonona ny le vehivavy io za nareo ahita hoe tena siriny ombo marina ve sa inona fa nareo efa nana marina fa dokotera fa tsy nisy zaza tao akibony fa de haintoxa re olona nanao haintoxa rehetra tao anatin'ny Facebook io tena samboky daholo zy olona nanao haintoxa mamandrangotra olona ka nahatonga ny olona horomotra hanao fitsaram-bahoaka ary ny vahoaka anarina aza manao fitsaram-bahoaka zany zay manao fitsaram-bahoaka tonga de kadrao
tonga de migadratra ny fitsaram-bahoaka tsy fitsara ny vahoaka fa ny vahoaka tsarainy fa ny mpitsara de ry olona manana doktora ao anivon'ny fitsarana no mitsara tany filaminana manao ny ankety mpitsara manao ny fitsarana zay mahireza mbola hamerina vidéo ty any a farakaraka ny zavamisy sy ny zava-mitranga soitiny tiraraha atsirabe ty a fanaovako antsoavy kely pony de nitoeraka soa fotsiny a ry fitsarana ingako avaty tanariva aty amin'ny ministèrna fitsarana mihitsy aiza ho aiza lay tany sasinaka manakara vehivavy no vonona lehilahy nampilomanossana anaty rano be nefa vehivavy antitra no hoe tangenatangena maty le vehivavy fitaram-bahoaka koa iny aiza ho aiza iny raharaha iny famonoan'olona tany sasinaka manakara heli-pinainana daholo reny de roasina fotsiny le olona lazaina fa mpamosavy lazaina fa zo endrikendrika de mahafaty olona tena mangavy ny fitsarana miandro mihitsy zay fa nao commentaire be soitiny raharaha to sasinaka manakara iny keo aoka diovina ny tanindrazana aoka diovina ny firenena mila madiotsika mianakavy ko iny arivo lalam-pandala ny fomban-drazana hasy ny tanindrazana tradipraticien mpitsabo ny etomparazana hebreo malagasy mpitarika ny atoko politika CCD manaky tiktak do Madagasikara filoam-panorona ny finoana hebraika judaisme Madagasikara verina andoharano nonao ny fanambarana teto androany makatritraka makatelina miandro ny vaovao avy any amin'ny fanjakana sy ny manam-pahefana isan'ambaratongany sika mianakavy makatritra